by Mr Gigi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro ny folo zato dimy folo. Ndry le zanako dia eto am-baravarakely eto dia mandinika mitantakolaka. Inona izany no tena mahavariana dia mahavariana indry fa izao ve ilay hoe lasan'ny vorona ny eritreritry lasam-borona. Ary mama, tsy lasan'ny vorona izany ny eritreritro fa mbola atao anaty lohako azy tsara e. Mieritreritra fotsiny aho hoe mandinika hoe fa maninona ary Andriamanitra no nandefa ireny zavatra rehetrarehetra ireny e. Maninona Andriamanitra mampijaly ny olombelona izao amin'ireny ady ireny, ireny kere ireny, ny fahantrana rehetrarehetra, izy ireo io coronavirus io koa. Tena tsara tokoa aloha ny mametraka an'izany fanontaniana izany e. Ho amin'izany mihitsy no antony amelan'Andriamanitra an'ireny rehetra ireny mba hahatonga antsika hisaintsaina ny famaninana. Fa manana ny antony tsara mihitsy Andriamanitra. Ka tsika malagasy kosa ry mama tokony hoe miavaka isika ny Madagasikara fa tsika anie betsaka kosa anie kristiana eto Madagasikara e. Betsaka mihitsy ny kristiana eto Madagasikara dia tokony mba hoe ny olona any ivelany any ilay olona tsy dia ilay tanàna tsy dia be kristiana ireny any tokony ho voan'ireny aretina ireny sy ohatr'izany fa tsika tokony mba avelan'Andriamanitra miaina tsara e, tsy hisy coronavirus. Ka mety ao mihitsy ary ny tena problema olana ilay tsika ohatran'ny tahaka ny be kristiana mihitsy. Ka inona no maha-problema an'ilay kristiana fa tsy tokony izany indray ve ny vahaolana? Ka izao, ilay famaritana an'ilay kristiana sy ilay fiainana azy mihitsy no tahaka ny tsy araka ny andrasan'Andriamanitra dia efa taty ambonin'ny tany Jesosy nametraka fanontaniana hatramin'izao izy mbola mametraka fanontaniana amintsika amin'ny alalan'ireny trango ireny hatrany. Fa fanontaniana inona izany ry mama? Andrasongela zaiko Andry ao amin'ny Lioka toko 9 andiny 9:20 misy fanontaniana napetraka Jesosy ao anefa keo dia ho hitandry mihitsy fa mbola mipetraka tsara hatramin'izao izay fanontaniana izay e. Ary hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko? Fanontaniana tsotra izay apetrak'Andriamanitra ny ambadiky ny tranga rehetra miseho indrindra fa ho antsika kristiana manokana, any ambadiky ny Covid, any ambadiky ny kere, dia manontany antsika ny tompo hoe nahoana nareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko? Izany hoe Andriamanitra izany manontany antsika malagasy hoe nahoana nareo no miseho kristiana nefa tsy manao izay lazainy? Izany mihitsy impiry firifiry ny any an-tokantrano any, mpandray fanasan'ny tompo, vita batisa miaraka amin'ny loha titra rehetrarehetra, dekona, mpiandry etc. Fa jerena ny fiainana ohatrany tsy manao izay lazain'Andriamanitra akory, tsy ny sitrapon'Andriamanitra ny atao, hanka mampaneno lakilosy eo am-pototsofintsika mihitsy ny tompo hoe nahoana nareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko. Lioka toko 9:20. Avereno kely ange izay fanontanian Jesosy izay iletika any anaty saintsika sy ho saintsaina e. Ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko? Ny dikany moa izany, ny andrasan'Andriamanitra amintsika ange dia hanao inona? Manao ny sitrapony. Manao ny sitrapony izay mihitsy ny antsoina hoe kristiana dia tsy mpanao izay tiany fa mpanao izay tian'Andriamanitra. Andao saina mihitsy traina ny tontolo androntsika. Jereo ny ataondry hoe manao izay tiako aho izany ve sa manao izay tian'Andriamanitra? Satria rehefa n'izay tiako ny atao dia mety iny mihitsy Andriamanitra fa mandefa an'ireny fitsarana samihafa ireny, ireny lakilosy be ireny hoe nahoana nareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko. Lioka toko 9:20. Ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manao izay lazaiko?
lioka toko fahenina andiny fahenina amby efapolo zany, andao samy ametraka an'izany fanontaniana izany daholo tsika rehetra dia samy hamaly tsara ary vonona hiteny hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako. Andao hoe raha tsika roa mamerina ilay fanontaniana hoe ary nahoana ianareo no miantsoa hoe tompoko tompoko nefa tsy manao izay lazaiko. Lioka toko enina andiny enina amby efapolo. Zay, lioka toko fahenina andiny fahenina amby efapolo. Ombay mitadidi. Ataom-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraiky ny zato, hateo